Vahiny raisitsika voalohany a de ny fivi-pama araky ny efa nampidirana azy teo a fivi-pama de ny fivondronan'ny mpandrarà malagasy a eo i Andriamatoa Eric Rajaonary a anome fanazavana kokoa bebe kokoa atsika any an-trano any satria mino fa mbola maro ny tsy mahafantatra an'izany a inona marina moa le fivi-pama Andriamatoa Eric Rajaonary. Ny fivi-pama moa zany de mazava ho azy de hoe fivondronana mpandrarà malagasy matetika manko ny olona hoe fivi-pama vivama fivi-pama fivondronana mpandrarà malagasy izay miisa efajato eo zany membre ny mpikambana anatin'le fivondronana anatin'io zany mahatratra efa misy koa zany fivondronana ohatra hoe fivondronana transitaire fivondronana architecte station service maromaro ka re isaina daholo ny mpikambana anatin'io a efa mahatratra efatra arivo eo zany mpikambana anatin'ny fivi-pama. Mazava ho azy tsy maintsy efa mpandrarà daholo mpikambana tsy maintsy mpandrarà daholo fivi-pama zany ohatrany any andafy ohatrany hoe CGPME ho an'ny orinasa malagasy zany atao hoe ny orinasa kely ireny zany PME na ny TPE moa zany ny tena hoe anisan'ny fanambinay zany de hoe miaro ny zo ny mpandrarà malagasy zany hoe zany a matetika manko ny mpandrarà malagasy tena adinotsika fa hoe ny lehibe ihany any anay zany multisectoriel tsy hoe ohatra hoe anao anatin'ny solika de tafiditra anao ohatra anao manao architecte de tafiditra anatin'io koa anao afaka secteur rehetra zany tafiditra anatin'ny fivi-pama velatra be zany ny fivi-pama izy io zany fivi-pama io efa fivondrona efa nisy tamin'ny 2017 efa mahatratra efapolo taona mahery zany izy io efa ela be da tena zay moa tena hoe ny tafiditra amin'io de hoe le patriotisme économique zany hoe fiarikarenina mifototra amin'ny fitiavana tanindrazana ny hoe le vita malagasy zany tena hoe irovanay zay zany zavatra lehibe misy zany hoe na mpandrarà efa ela teo amin'le sehatra na vao andalam-pisondrotana de efa afaka miditra ao anatin'le fikambanana avokoa afaka miditra amin'le fikambanana ny cotisation tsy de lafo gaga foana manko ny olona raha ohatra zao entreprise individuelle anao miditra amin'le fivi-pama de 20 000 ariary isa-taona no alohanao raha ohatra indray anao hoe société de mahatratra 200 000 ariary zany hoe 1 million de FMG isa-taona de raha ohatra indray anao association professionnelle de mandoa 1 million d'ariary na hoe 5 millions de FMG hitanao fa mora zany le izy ary le izy zany fananina misy le izy hoe tena hoe ataonay zany hoe idiran'olona rehetra amin'ny hoe sehatra ara-dalàna fa amin'ny fivi-pama satria zava-kely manko ina moa ny anton'izay eto Madagasikara zany ny sehatra tsy ara-dalàna ataontsika hoe secteur informel efa mahatratra roa tapitrisa mahery zao eran'ny Madagasikara zao nefa hoe miditra anao amin'ny chambre de commerce zao tafiditra amin'ny chambre de commerce mahatratra roa etsy eo zany hoe 200 000 tena hoe zany PDP zany a PDP zany zahatra hoe asa tokony ataontsika apiditra le hoe idira le sehatra tsy ara-dalàna miditra amin'ny sehatra ara-dalàna secteur informel io ny tena manimba ny économie eto Madagasikara ary matoa misy io zavatra io mahanitra ny malagasy ny mpandrarà malagasy zay matetika manko zay misy zany ny hoe DPP dialogue public privé fiaraha-miasa ataonay miaraka amin'ny fanjakana de tafiditra anatin'io zany loi de finance raha ohatra hoe misy fivana misy lalàna avoaka de miara-midinika miaraka amin'ny fanjakana ny fivi-pama izahay zany anisan'izany de hoe tena miaro ny zo ny mpandrarà malagasy ny faharoa koa zay zavatra lehibe koa fanampiana ho an'ny mpandrarà malagasy fanampiana matetika zany le orinasa malagasy tena hoe tsy manalety manana sahirana be zany hoe arabola izy mazava ho azy raha ohatra anao zao aka financement zao aka ny taux de crédit zao Madagasikara 16% enina ambin'ny folo sy isanjato 16% taux de crédit tena ambony sahirana le olona nefa am'izay koa anao raha ohatra mbola aka crédit mila antoka anao de sahirana tsy anomenao mihitsy de zay mahatonga izahay zany hoe misy fiaraha-miasa efa ataonay amin'ny hoe APB association professionnelle des banques mba ahafahany mpandrarà malagasy zany mba azahoany famatsim-bola avy any amin'ny banque anisany de zavatra fahatelo koa ataonay koa de manampy an'zareo na ny tsena anao anatiny na ny ivelany mbola resantsika moa le hoe tsena ny ivelany ary zay moa anisany de hoe ny fanamby napetraka koa zany hoe anampiana ny orinasa malagasy hoe mba ahafahany zany mba afaka mivarotra kosa anao mamokatra nefa ty izy anakanentanao koa zay ny problème atsika koa de zay zany mba fanampiany tandrafin'ny mpandrarà malagasy zavatra zay
monsieur Erika hoe mpandrarà malagasy any andafy mety misy mpandrarà malagasy ohatry ny ahoana ny fivelaran'ny fivimpama ho an'ireo mpandrarà malagasy any ivelan'ireo satria tafiditra ao anatin'le cadre hoe mpandrarà malagasy daholo ireo ka misaotra betsaka amin'le fanontanianao ny anisan'ny fanampy napetraka zany anao voalohany de fametrahana fivimpama eran'ny Madagasikara tamin'ny voalohany zany fivimpama mipetraka Tananarivo de tsika moa matetika fa manao zavatra de hoe Tananarivo foana nefa tsika manana 2 ny faritra eto Madagasikara 22 régions ohatrana dintsika de zay natonga izahay zany efa roa taona moa zany ny Front National ny fivimpama nametraka efa mahatratra 6 eo ny faritra izay nametrahana ny ratsany fivimpama eran'ny Madagasikara mila ny présence ny fivimpama ny olo mila fivondrona ny mpandrarà any ambanivohitra any faritra hafa koa fa tsy eto Antananarivo ary zay ny mahatonga zay mametraka ny ratsany fivimpama eran'ny Madagasikara hitanao ny olana eto Antananarivo tsy mitovy am'le problème ananan'olona ny Tsiromandidina ny Tsirabe hafa le izy ary zay le hoe fiarovana ny zolo mpandrarà malagasy eran'ny Madagasikara fa tsy hoe eto Antananarivo zay ny voalohany faharoa manaraka an'izay koa am'saotra be amin'ny fanontanianao anisany taonay koa zao de fametrahana ny fivimpama eran'ny Madagasikara eran-tany miaraka amin'ny diaspora malagasy diaspora nge tianao zavatra be dehibe teto Madagasikara nefa tsy manana structure d'accueil tsy hitany zareo zay atao ameko chiffre anankiray fotsy anao mahatratra 250 millions eo zany ny vola dollar miditra eto Madagasikara avy any amin'ny diaspora be dehibe zany manao calcul katsikatsy fatako hoe 4 milliardaria zany be dehibe zany nina anaovan'ny zareo an'le izy miditra le vola na mividy trano na mividy tômôbila na anapina ny fianakaviana zay izy fa tsy miodina ho an'ny industrie malagasy de zay no mahatonga izay hoe andao iara-iasa amin'ny diaspora misy vola zareo tianao zavatra zareo eto Madagasikara fa mba mila zavatra hoe mipetraka tsara le izy mila accompagnement fitantanana iza ny olona mila caution zareo ary zay no mahatonga ny fivimpama national nametraka anisany nametraka zay zavatra zay hoe miaraka amin'ny diaspora faharoa manaraka an'izay koa mpandrarà malagasy koa nge tianorana zavatra ny ivelany tianorana nefa be de tsy de vitsy de vitsy ny mpandrarà malagasy manondra manao exportation tena tsy de misy eto Madagasikara ary zay zany misy tany hoe anapina koa ny diaspora ny ivelany manampy hoe ay zao nge zavatra angatany zareo any zao ny zavatra afaka atao any zay mihitsy ny zavatra tiako antaniana Andriamatoa Eric Rajonary hoe ho anao manokana zany zao inona tena hitanao hoe sakana ho an'ny mpandrarà vao misondritra eto Madagasikara zay le teniko aminao ny zavatra voalohany zany de le hoe famatsim-bola zay zany tena misy sakana voalohany zay tsy afaka mihitsy izy sarotra be zao na jereviny hoe ny crédit nge zao 16% nefa ny olona zao mampitra ny tato Madagasikara na ny Chine na avy any ivelany mahatratra tsy ampy 10% moins de 7% taux de crédit ahoana aiza anao hoe tafavoaka am'izany sarotra be misy tsy nany masoko-renanao ngamba tsy tafavoaka am'izay zavatra zay de ambony de ambony ny tafamindram-bola ny faharoa manaraka an'izay koa le teniko le sehatra tsy ara-dalàna le secteur informel le secteur informel zao raha mbola mipetraka eo sahirana ny olona tsy compétitif l'entreprise de zay mahatonga ny olona zay amin'ny sehatra ara-dalàna atoandro izy amin'ny sehatra ara-dalàna amin'ny ariva izy manao sehatra tsy ara-dalàna mamena an'le vola ary zay be de be manao zay ary izahay izy amin'ny sehatra ara-dalàna raha hividy zavatra de be de be ny sehatra tsy ara-dalàna fournisseur ny orinasa Guanomana fournisseur société hafa misy satria matanjaka de matanjaka be misy ny sehatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara anatin'ny fotoana fo zay ny fivimpama fotoana maromaro moa zay nitodika nanome sehatra be ny tanora nisy fotoana ny start-up de tinina zao efa invité-anay tefa niakatra teto amin'ny plateau anay nanohana andreny ny fivimpama nisy ihany koa ny projet le agro iny nataon'ny fivimpama nisy ny projet sahaza nataon'ny fivimpama misy antony manokana ve zay fitodiana be nakany amin'ny tanora zay mazava ho azy angamba hoe ny tanora zany ny olona moa matety hoe ny tanora ny hoavin'ny firenena hoe ny tanora ny anay moa de hoe anio be de be zao efa manao le start-up io fa tsy eto Madagasikara moa ny ivelany manao zay zavatra zay fiveriko mampa teny hoe ilaina le start-up satria be de be nge le tanora manana tetikasa fa le ety manana le fitantanana manoro hevitra aminy tsy ao misy le izy de zay ny mahatonga mihitsy sao de tsara koa zany hoe mba ampina koa le tanora ameko
chiffre kely koa anao fa zay matetika moa sa mamoaka zavatra zay iny tanora inge zao efa mahatratra 400 000 io ny tanora mitady asa eto Madagasikara efatra hetsy io 400 000 jeunes à la recherche d'emploi tous les ans à Madagascar atao aiza daholo tanora io nefa de misy manana diplôma misy manana diplôme dina ataony zareo manao chauffeur manao taxiphone na mividy entana ny Chine manao vidy entana ny Chine de amidy aty manao bis zay moa le fiteny manao bis efa bis tsy mamorona asa nge anao bis mamorona asa ho an'ny Chine anao fa tsy manao Madagascar ka zay le izy hoe tokony ampina ny tanora fa be de be le tanora mitady azy be de be le tanora manantetika azy fa tsy hity manana ary zay zany anisany hoe lara-pahamena apetraka ny fifim-pamaha zay zavatra zay ary zay le fiarah-miasa ataonay koa amin'ny fifim-pamaha ny ivelany ametraka banque de développement misy zareo eto Madagascar anampina ny tanora fa mila zay le structure comme les structures officielles ka nenay moa zany fa hoe asa fa tsy kabary ho hitanareo atoato ny zavatra ataon'ny fifim-pamaha ho an'ny tanora ia ary tatoato koa ohatry nisy etsika zay ny ataonareo tao Morondava raha tsy diso be de be le etsika ataonay fa tsy Morondava fotsiny sa efa elaela le tao Morondava iny satria iny zao nohatra ny tadidiko kely inona moa le etsika azavady aloha fa tsy tadidiko izy iny fa hitako fotsiny hoe nisy horonan-tsary etsika nataonareo tao zoli Morondava tsy hoe etsika eny etsika ihany moa zany hoe fananganana le fifim-pamaha le fananganana le fifim-pamaha mbola tsy nisy de nanao koa zay tamajanga farany tao zany manangana zany zay de am'izay fotoan'zay koa zany de matao hoe iny moa le fiteny français hoe manao science plénière de asaina daholo asaina tonga daholo zany ny mpandraraha amin'ny faritra iny de manazava zay hoe inona tombontsoa idiran'ny fifim-pamaha matetika manko le olona hoe zay ozy hiditra anaty le fikambananareo fa inona moa ny tombontsoanay zay foana nge le fanontaniana en tout cotisation zay de inona tombontsoa azinay de manazava zay hoe zao nataonay zao nataonay voaingana tany Morondava nisy zany fivorina natao tamin'ny mpamatsy vola reny banque reny be de be ny banque tonga tao mivory tamin'ny mpandraraha avy any Morondava hoe inona ny vato misakana inona tokony atao anareo mba ahafahanareo mba azahoanareo famatsim-bola zay zavatra hoe zay le tena hoe plan d'action mametraka hoe tena hoe mba misy zava hoe tombontsoa idiran'zareo ary nenay zany tena hoe manamafy zay fa le vita malagasy le patriotisme économique tokony rovantsika misy zavatra zay tsika Madagascar mialatsiny tena zay angamba tsy fantatra hors sujet na tsy hors sujet le izy fa zao tsika tsy androsa raha tsy misy industrie malagasy matanjaka eto tsika zany misokatra matetika am'le comeza misokatra tsika am'le hoe tseneresa-pirenena sadek to fa inona tombontsoa azony rakoto azony ranaivo any ambany vohitra any tsisy matetika zany le entana zareo avy any ivelany miditra eto Madagasikara fa ny hitantsika nge tsisy makany ivelany misy tsy de misy ia de amaranantsika ny fiarahana amin'ny Eric Radjonary sao de misy teny kely ho atsipinao amin'ny mpandraraha zay te hiditra ao anatin'ny fifim-pamaha teny farana mana de hoe midirana reo amin'ny fifim-pamaha fa ny hoavin'ny Madagasikara de ny vita malagasy de inona tokony ataon'izy ireo raha te hiditra mihitra de misy mo fiche d'inscription makany FUB ny fifim-pamaha any Parbe de manao inscription fa izahay zany de hoe vita malagasy mampandrosa Madagasikara iny ary zay isaora ny Eric Radjonary nitondra an'izay fanazavana zay hiditra amin'ny vahiny manaraka tsika Johan Copin ao aoriana ty fankely ty